vava ositry azo raisina fa tsy mikombona zay misy tantarandra Florence Lenoble. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Orange, papier toilette, sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala amin'izany. Nefa rehefa izy zay manasa olona. Alasy karazana lavilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie d'eau. Miarabantsika rehetra araba tompoko lahy araba. Miarabantsika tsy maty foa manaina ary zoko miray aman-dreny isany ray mibozy Miarabantsika igoty ny zananjafy zandry mahandry ny zandry bandy akamo dia mbola mamerina foana fiarabana ny lalitira goty ay de zatra anniversaire zany mitsy makaka zay fa mpanao anniversaire anao misaotra betsaka nareo fa tamin'le tena andro iray toa zata ohatrany tsy teo satria mbola tany amin'ny sisiny tany dia misaotra betsaka ny any anaty Facebook ny mifaneneny an-dalana ny SMS ny teto amin'ny radio amin'ny ankapobeny dia misaotra satria izy io rehefa eo amin'le toeran'le olona tompon'le fety dia ohatrany tsy dia mahazatra zany dia ohatran'ny matematikana masika ilay zany cadeau sy ny gâteau ary ohatra ka ay le tompon'le fety tokony manome gâteau eny rehefa aveo mba ataoko inefatra reny le famomeko miloko maro tanora reny rehefa aveo ohatra tena tsisy mitondra mihitsy zay tamin'ny fotoana eny tena hoavy fananatena tena le ka zany raha tena marina tokony miteny eto zany hoe tena nanao fety teny bypass teny zay tamin'iny ary noho ny ariva dia mahafinaritra foana le mandeha amina toerana tsy eritreretinao nireny olona miroatra be manao le trehetra dia misaotra betsaka atsika miarahaba dia engany ovalin'ny tompony dia amin'ny herintaona indray ino tratra indao ny olona rehetra misy namana izy ary misy anniversaire ny telo isa-taona ny azy indray anaty Facebook dia indray fianakaviana dia ny anazy ny anankiroa fa variana mijery an'le sary le hoe tsy in'le Croatie reriny ihany ny vehivavy tsara tarehy sady nanao fiakanjo ohatran'iny fa maro zareo dia asehoko anareo zareo zao reo izy zany jery maro kanina tena mijery amin'ny saina tsy miangatra sy amin'ny maso tsy miangatra sy amin'ny vatana taitra tsy miangatra vehivavy marokanina ny hitako tena tsara indrindra ampijery tamin'ny coupe du monde fa tony ohatrany efa misy retard 3 mois io tena asy zany mahita hoe Mexique, Peroa, Maroc, Russia, Brésil dia Peroa ina koa reto fa ny tena loko tsara sy mahafinaritra kosa zany fa ny endriny tako ny loko dia zareo camerounaise ohatra zany ny azy tarehy tsy fantatra mihitsy satria tonga dia saina pirenena do sao zao ny allemande io izy ny reny boto fa tsy rainy boto zavatra tantaraina sy hoe tsy afaka miantso moa niditra mivantana noho ny toromaso tonga ny talata tra manokana rehefa avy manao fety tahaka an'ireny alahady dia latsinainy mbola taitaim-bombona dia talata fa tena maheno an'le afizanana aloha zany dia ny feo moa zany tena sahirana ao anatin'le izy be dia be ny zavatra afaka rorodroritiny isaorantsika aloha zany dadabe ny nary teo dia efa nandrirodrirotra fa mino isika fa raisina mpitiavany reny resaka reny satria zavatra somary mahavariana aloha dia raisiko ihany hoe itsika tena kendany zavatra noforontsika ihany isika ao anatin'ny fiainana amin'ny ankapobeny tena raha le ay filokoty teo zao le izy nge rehefa tena diniana ny zava-misy eto amin'ny tanàna dia azo atao no miresaka elabe miadevitra elabe amin'ny zavatra maro samihafa fa ohatra zao le anankiroa no mafanafana hitako zay resantsika fotsiny fa tsy tononintsika ny anarana dia efa mazava tsara ny fanontaniana momba ny inona marina no nitranga teny Tsimbazaza
amin'ireo tena tompony lalàna ny fijoroan'ny firenena fametraka fanontaniana zareo honorable fametraka fanontaniana zareo dia ny anankiray indray misy an'ity le polémique ty hoe nakany sy nakany sy nakany ny anina mivadiny anina tsy nakany sy nakany za aloha mahita an'le izy komi madame Faneva efa nilaminy fa hoe andeha hamonjy an'izao makatsy makaroa rehefa nalaza mihitsy madame Faneva nalaza mihitsy madame Faneva za ma le vao tena nahita ny tarehiny zay ve raha manao feterian-dranomenery madame Faneva tena mpanao asa soa fa izy tsara no marokanina amin'le teny mpanao asa soa lehibe tena madame Faneva jereko le izy igny aveliko hoe Yasmina zany le izy ohatraohatra ny tam'le sary dia nahita an'le sary zay vao nieky hoe mahafinaritra le resaka anankiray zany ty le resaka hoe ny ahoana ny lalàna makamiko le izy hoe ianona monjy fety ny anina makariny efa tsy tokony hoany sy ny sisa io fiarahamonina io rehefa atao milamina tsara tsy maninona fa rehefa kenga vomangana sesika ny tanany nanoratra tamin'ny taratasy ty ifehezana anareo zany dia tsy vita ny tangena tsy miraba raimbotsy dia miraba goty tata tapaka anao mivoaka teo padaka mamazy ary mitiana rehetrarehetra miraba Larissa any efa ny eno any Larissa tokoa maly angambany amin'ilay sofla tena manja be le feo le izy zany hoe ahoana fanaovana an'izay re zany sa asina an'le oatra filtre le tsy eto tena teo akaikinao mihitsy ako mahainao an'le izy ozy ianao zavatra resahana dia misy zavatra taitra foana ianao isaka miteny zany be zany vaovao teny an'la izy zany misy olona tonga zany sa ianao le zatra be le mandeha tonga avy any ianao dia tonga dia miraba eny miraba fa ny feonao mbola tsy miverina mbola tsy tena miverina rehefa mivoaka veto anao dia mahita fary tonga dia misy le fary imazy lavavany reny manodiny reny izy dimanjato fotsiny izy ary isorana le rony fa tena mora ranga le ranovary zany dia asina n'ilay sakamalaho citron kely dia rehefa avy eo anao mividiana an'le lavalava tenteny foana amin'izany miezaka kely fotsiny zalahy mifahadiovana misy tena madio fa misy le sasany mandeha be le tsena dia tsy dia tsaraka zalahy dia tsy dia tena mivaky loha amin'le fahadiovana izy araka ny fanazavana teo moa zany dia i madame Faneva dia ohatrany hoe ny raha vaviny dia lasa kambotiny le zanaky ny raha vaviny dia nitezainy dia nampananteny izy hoe sy nampananteny izy sy namme toky andreo zazareo fa hikarakara manokana ny zazakamboty dia manao an'izany io asany io le nataon'le ankizy ireo moa dia disodisy kely tamin'ny zavatra any fa tsy tokony hoe hitarina lava be le izy fa disodisy kely ohatrany hoe manahoana erika dia lasa hoe manahoana alika dia ohatrohatr'izay iny fa tsy dia tena fananina le tsy fananina natao le izy fa diso tany anaty tsipelina le izy le zavatra ohatran'ireny moa zany atao mahafinaritra fotsiny zay mihitsy maly zao zay mihira eny ambony saina dia anisan'ny hira nanaovana fanentanana hoe ataonay fa mahafinaritra roa andro telo andro ihany ataonay izay fa tsy ataonay tsony rehefa aveo satria zao na le madame Faneva raha mihina fa velontsika ery izy mitena reto matomeo anatin'le izy dia le ranga mitena igia iny zao anisy zavatra tena hoe nasikaka anankiray mitovy amin'iny asinareo raha nahita an'izay ngamba telo taona lasa teo zay dia le ankizy kely manao relais ampianarina atletisme dia le ray nitolorana an'le baton tamin'ny fara miverina tamin'le lalana mampitsiky mahafinaritra reny fa mandeha le izy oa raisina amin'izay le izy raha le mamalakira koa dia diavana fa tsy fa ny tsika mantsy teny malagasy raimbozy milaza fa ny koa maina ozy izy atao ka maika fa maika fa misy sery aniala zany hoe miandry tataka fotsiny tsika misy diso kely tonga dia hitatra be mahavariana no miseho dia tsy hita hatrany mitantara fototry le olona mihitsy le izy fotsiny tokony horaisina hoe aza tena tsy maintsy mamaly foana ho hoe mamaly foana dia le olona zay miteny zany ahitsy fotsiny hoe diso ny teneninao zay dia vita fa aza manisy asidra sy sakay be amin'ny resaka rehetra satria sarosaro-paty daholo ihany aloha hevitra sasany ka manjary manahirana le mifanasa vangy masom-bahoaka kanefa ny olona tsotra na ny citoyen engagé na ny olona tsotra faran'izay tsotra tsy manana andraikitra mijery baolina fotsiny ne izy reto dia meme
za aloha zany tsinona rehefa ohatra zao tantara fampisehoana anankiray a dia jereko ny aran-javakanto n'ilay fampisehoana dia mampirisika ny olona raha andeha hijery ohatra hoe jery Black Panther zao Wakanda Forever dia hoe mandehana mijery ary azandrasana amin'ny télé le izy fa hafa ihany no mijery anaty efitrano fijerena sarimihetsika. Ny spectacle zany rehefa ohatra misy DVD amidy zao igny hitanay anaty YouTube mividiana ihany mba mahita enao sady ny vadiny lakoa tena no mahazo an'ilay jerenao fa tsy hoe hitanay amin'ny YouTube ane hoe mba lanjaoranga le rondoan'le olona fa iverina any amin'le resaka le tsy maintsy mamaly teo maly aloha zany dia zany ny télé rehetra sy ny radio rehetra tsy maintsy mamaly dia tsy maintsy famaly ataovy ny demokrasiako dia atapazo eny amin'ny takatra ny saka sy ny alika ny lamba dia mirotronaza moa le averiko foana hoe tsy voatery mamaly ho dia tsy voatery manamaly tena tena amilay eno où est-ce que la loi de la démocratie là le zavatra rehefa misy zavatra mitranga anankiray dia tsy voatery mamaly ianao dia tsy voatery manamary tena ianao vao maika ianao mandavaka lavaka andevenana tena zay zany ny fievitro sy fijeriko fa ny fahanginana angeka fandreseny volamena zay indrindra fandresena avelao andeha fotsiny zavatra rehetra fa ny fotoana ny eny mamaritra an'io e fa dia lany andro be nareo manamary tena be dia tsy maintsy ny zavatra mitranga tsy maintsy zavatra mitranga rehetrarehetra dia tadiavana miankina amin'ilay loha hevitra miankina amin'ilay sujet le izy fa misy zavatra tokony fa misy zavatra maro atsapantsika ao anatin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ary rehefa tsy manonona izahay hoe ny mpanjony any ampitan'ny ranona ny aty le izy misy dikany zay fa ny olombelona tsotra fotsiny misy karazan'olona tsy mahatsapa ny toerana misy azy mihitsy ka tokony eritreritra tena mijery fitaratra hoe manginy te toerana misy an'ity tsy tokony dia be teny tahaka an'io ohatra zany hoe dikona miady etseny pandekama tsy mbola tanaroa le misy le misy sery an'liana foana zany aza mitady an'iny an'le an'iny foana fa tsy hoe tafotoana akory za dia nienjera dia nisy namingana ny zavatra tsapako tiako tenenina ny olona ny zavatra tsapako tiako tenenina ny olona amiko ny fitaizana ny olona tsy andeha maly le hoe ohatra tena marina kosa ny azy satria taizaina amin'izay le olona mamaky zany le izy hoe ianina nge asidy ianina mamaly hoe sakay dia ianina mamaly hoe diky dia ianina mamaly hoe goudron dia ny olona ve zany mijery dia hoe zao ty tsaratsara hevitra gotiliba otain fa tsy maninina mihitsy tsy mampaninina mihitsy ny otain comment s'écrit Autain? Autain apostrophe TUNT fa raha ambany izy dia bassin fa raha iny izy ka miteny hoe tena zay tena averinay be efa tsy mifatotra tsara ny lasa kirarony lery zavatra hafa zay raha ohatra hoy aho anatin'ny fifampiresahana sy ao anatin'ny fifampijerena ka hoe le olona mihitsy zany nomena ny rariny kanefa dia efa tena ny fanazavanky tahaka an'inona ratsy zay ho an'ny fiarahamonina satria tezaina heno zavatra ratsy amin'ny fifanitsin zavatra ny fiarahamonina tsy milay zany satria teto amin'ity Madagasikara ty nahitana ny olona tsy mahay mipetraka amin'ny toerany fa manao fitenina mpanasa lamba mialatsiny amintsika mpanasa lamba fa mpanasa lamba raisinay dia le avy any Marquis Fenero Vesta manao hoe mpanantraky dia olona veno mivory dia misy manao tsisy an'izany kosa efa nisy dia kolona tamin'izay vory halleloia ianao ka lasaiko ka fotsiny iaraka ivavako sika to Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand morceau, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix.
Infoline 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVAT. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny habetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Ankadievo bypass, station Shell Yavlou, station Shell Ivat. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany mifandeha amin'ny toa Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramina kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramina kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softdo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marque fanta-daza maneran-tany: climatiseur, réfrigérateur, congélateur, casinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana maro be no miandrenao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Sanana rehefa takana tele tako zay lesy tsy tanay zao le baolina maty eo. Manao vatra e mandeha makany amin'ny magasin Cosmos. Za zao mividy télé grand smart TV sady amin'ilay hika farany. Tsy possible lesy zany. Aiza no atratraranay an'izany? Miaraka amin'ny tolotra Crédit Cosmos mirindra, afaka mividy écran plat lehibe, fanaka, finday, électroménager sy kojakojan-tokantrano maro samihafa. Ny entana rehetra dia azo alozy kelikely daholo hatramin'ny 30 volana ary aza adino fa 0 dépôt. Hividiana dia izao ary aloavy amin'ny 2023. Ankoatr'izay dia aza adino fa misy koa ny tolotra manokana ho an'ny Coupe du Monde manerana amin'ny magasin Cosmos rehetra. Ay, ho any amin'ny magasin Cosmos akaiky zany. Aloavy araka ny fahefanao ary miaraka amin'ny crédit mirindra. Cosmos, votre partenaire de confiance. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Raikitra indray ny fety atao amin'ny Nitel Mobile. Ndao hiaraka kalazany Coupe du Monde sy ny Noël miaraka amin'ny Nitel. Mandritra ny volana Desambra dia mizara fanomezana Nitel koa tongava eny amin'ireo revendeur Itel misy famantarana ny tolotra fa marobe ireo fanomezana ho zaraina. Marobe ny vokatra Itel toy ny A58 série, P38 série izay efa nafapohanao hatramin'izay. Aza tara ary fa miandry anao ny ekipan'ny Nitel. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook fa misy lalao isan-karazany azona loka marobe. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Inona sakafo matsiro indrindra tianao hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie, dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Audio. Vavao mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt ity. Ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vavao voalohany, miova ny poan'ny yaourt ity, lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa, miverina R$10 ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa R$10 ny yaourt ity. Manomboka izao, rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie, R$10 dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga namana ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Fanomezana Noël tiana atao anao le kely. Promotion de lota karazany telo. Izy tombola azonao moto scooter, télévision na subwoofer. Izy io daholo ariny membra. Tolotra manakely de 18 novembre hatramin'ny décembre. Reto avy mifinday amin'izany avandra. Avy de manatondry io akiala Sandra. Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. C'est Noël! On va enfin pouvoir se gaufrer de bûches. Bien glacée et toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique! Glacée. Classique! Du calme! La bûche de Noël fondante ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 arrières et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 arrières. Avec des prix super frais, Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 arrières, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. Commerçons autrement. Dojana Christmas megy aty amin'ny centre commercial Akordik. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana Desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazotoa ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala volintsara. Akordik, la toeranao anao. On apprécie chaque instant, partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les deux as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations Gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Hory zareo tianao fety madzika be ve nareo araroty ny tombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Loka électroménager full be izao no zaray. Ho an'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kado kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona raha n'ireo tranombarotra Orange dia araroty haingana ireo pack Samsung. Sariana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny Christmas Orange.
Ça va t'y vacances anti Ferrantonti miaraka amin'ny Orange Money Canal Plus mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte-Marie allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 Desambra izao hatramin'ny 10 Janoary 2024 fisarihany ny 20 Janoary 2024 zao Orange Money. Du 20 au 24 décembre, préparez un Noël magique et profitez de la grande promo sur les jouets Wonder Kids dans les magasins U de Madagascar. U. Commerçons autrement. Pour célébrer les fêtes, retrouvez le meilleur chez Jumbo et Score. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. Nutri-D découpe vita amin'ny akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. La grande braderie de Madagascar, du 21 au 24 décembre, au stade Pajemamassen. Amin'ny valo ora marina izao nefa raha vao miteny izay dia efa tsy marina indray izay tsy dia fa mivalo ora mahery kely izao raha vao miteny mahery kely nefa dia efa diso sady indray fa eneo fotsiny vaovao fa tsy mety fatotrony ora izao. Miaravantsika rehetra tompoko ireo lohateny-baovao amin'ity maraina ity ny kiza ny orana tany amin'ny faritra Atsimo iny omaly tsy noraisin'ny HSC ny fangataham-panazavana nataon'ny HCDDED eo ihany koa ny fizahantany izay efa manomboka amin'ny traka eto Madagasikara ny andinidiny izay mpandaka marandrianabo. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 12 Desambra 2024 ity. Manodidina ny toetry ny andro no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity fa nikija tanteraka ny orana tany amin'ny faritra Atsimo-ny Nosy nandritra ny 2 andro ny talata sy ny omaly saika tsy nisy afaka nivoaka ny trano sy namonjy ny asa mandraraha ny olona rehetra saika tena nahitana ny fiakaran'ny rano be indrindra tany amin'ireny faritra Ivareny indrindra tany amin'ny faritry Toliary iny fa ankoatr'izay dia mbola mampatsiahy sy mampafantatra ihany ny anivon'ny mpamantatra ny toetry ny andro fa tsy mbola azo atao ny mivoaka an-dranomasina eo anelanelany Morombe sy Tolaniaro vinavinaina ho tafiakatra hatrany amin'ny 50 ka hatrany amin'ny 100 mililitatra ny rotsakorana izay nilatsaka tao anatin'ny 24 ora tany amin'ny faritra Atsimo-ny Nosy iny. Tontolon'ny politika manoloana ny fangataham-panazavana izay nataon'ny HCDDED tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fitsipaham-pitokisana izay nataon'ny anteny mera-pirenena nefa dia tsy tanteraka dia nambara fa tsy noraisina izany fangataham-panazavana izany satria dia tsy mifanaraka ary tsy manana ny fahefana anao izany ity rafitra nangataka fanazavana ity hoy ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tontolon'ny fizahantany araka ny tombam-bita mahakasika ny fizahantany eto Madagasikara dia azo ambara fa manomboka miamitraka ny fizahantany eto Madagasikara na dia hita aza fa saika izao vao manomboka miverina mitsidika ny Madagasikara ireo mpizahantany raha ny taremarika nomena nanomboka ny volana martsa nankaty dia nahatratra hatrany amin'ny 9,000 sy rahetsy ny mpizahantany tonga nitsidika ny Madagasikara ka saina ho 3 hetsy zany ho amin'ny taona 13 sy 20 io. Tontolon'ny raharaham-pirenena vita omaly toy ny mahazatra ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana taony amin'ny lapam-panjakana Ambotsoratra notarihan'ny filohan'ny Repoblika. Nisy ny fampitamina ambava nakatoavina teo anivon'izany filan-kevitry ny minisitra izany anisan'izany ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny voameran'ny ranomasimbe Indiana na ny COI tsy ara-potoana amin'ity 12 Desambra 2024 ity ny andefasana ny inspection générale de l'État na ny IGE anao fanadihadiana farak'izay maika eo anivon'ny CNLS na ny fandrindrana ny ady atao amin'ny sida satria fantatra fa misy fandaniam-bola tsy mazava tsy tokony natao
tao anatiny katakiny ny tahirim-bola maneran-tany izay mamatsy vola ny CNLS ny amerenana izany fa eo ihany koa ny risoana amin'ny fanisana mivantana ireo mpiasa rehetra eo anivo ny fahasalamam-bahoaka. Akon'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana na tena marina nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny Noely ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ary niomboka faliana tamin'ireo vahoaka tonga marobe nitsidika ny lapa ny Ambohitsiroatra ny aliny 12 Desambra 2022 lasa teo. Ny antso ny fianakaviana rehetra ankalaza ny fetin'ny krismasy ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ny tenany. Tsy adinon'ny filoham-pirenena ihany koa ny fampizara tsika sy nanome kilalao ireo ankizy tonga nitsidika ny lapa amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely izao. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny pejin'ny fanatanjahantena tontolon'ny baolina kitra fa isan'ny firenena ray vondrana amin'ny Madagasikara, i Maroc sy Soudan ary Ghana amin'ny fiadina ny tompondakan'ny Afrika eo amin'ny baolina kitra na ny CHAN izay ho tanterahana any Algeria any manomboka ny 12 Janoary 2022 avy izao. Mitovy amintsika ihany koa dia manao zany fampivondronana sy fiomanana zany ireto ekipa ray vondrana amintsika reto efa niditra sady amin'ny lalao fanomanana iraisam-pirenena faharoa ry zareo Marocanina raha toko ka hiazo any Soudan, hiazo any Tunisie ihany koa ny ekipam-pirenena Soudanais hiatrika an'izany fanomanana zany mialohan'ny ny andehanan'izy ireo any Algeria any. Arak'izany dia samy miezaka sy tsy manao ambany zavatra an'izany fanomanana ny CHAN izany ireo firenena iray vondrana amin'ny Madagasikara amin'ity CHAN 2022 ity. Nakasana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity. Manasantsika rehetra hatrany anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoanantsika indray amin'ny 10 ora. Samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Koko maro samihafa natao. Misy aloha ny zakoana koko. Kompatanana ho an'le namantsika any Amerika zay amin'ny ray sasany maraina. Tsy haiko raha manitra raha maheno rivotra maraina izao. Koko foana pandekama. Kompatanana ho azy teny anglisy aminy ako fa manjary sady amrary soa am'le dia lavitra sy le zavatra atao zany mahita angamby izy am'izao ataovy mahita mihitsy. Go ahead and let's make something which can make you a very best person of the world. Like okay. Kokoa herinandro ray volana ho an'ny Lucia. Coucou mapikela coucou. Hatramin'ny taom-baovao zay. Kompatanana ho an'ny Tatijana ihany koa mihaino amin'izao fotoana izao any Majunga any izy manao vakansa dia eorina vaovao zany ataontsika cocolisation. Fa ny anatonga dia vaovao nitohizako ariana vaovao dia vaovao zay nanaitra nampalahelo satria tsoany zay ty le hoe satria dia teo ambany nidina mihitsy zay nanentsika nijery fisotro an'le vaovao ary nanaraka akaiky ny fandehan-draharaha omaly dia ramatoa iray no tapatongotra rehefa voatona amin'ny moto. Zay ramatoa nipita tao anaty fehipitana ara-dalàna ty nodomin'ny moto ity tery amin'ny galana akoron-drano tery tokony tamin'ny 3 ora latsaka fahatelony teo nipitika tety amin'ny arabe apita mihitsy ilay ramatoa ary tapaka arabaky teny ny tongony. Tapaka arabaky teny ny tongony dia zay taksisy andranandalo teo no nisakanana avy hatrany nampidirana n'ilay ramatoa hoentana aingana diaingana eny amin'ny hopitaly. Nisy zavatra somary nampalahelo natsitreky tamin'ny lay taksi fa lany indray ny solika ilay taksi rehefa hiainga. Teo ihany ny polisy, nisy polisy telo teo nanampy mampametra-panontaniana ihany hoe tsy azon'ny polisy atao hoe ny réquisitionner tomobile anankiray
hitondra maika dia maika an'ireny olona ireny eny anivon'ny hôpitaly. Eto dia sorako manokana ankoatran'ireo olona marobe nanampy ny fibatana ankoatran'ny fibatana an'ilay ramatoa tao anaty tomobila sy ny nandraisana ny rehetra dia sorana ihany koa ny namana mpanao gazety. Telo lahy zay ny teo fa ny namana anankiray moa zany satria ny roa lahy samy somepsepina naka ny sary sy ny sisa fa ny mpanao gazety anankiray nanampy tamin'ny fibatana ny le ramatoa tao anatin'ilay fiara sy ny zay rehetra azo mibataina aloha tapabolana fiara rehetra avy any amin'ny gara efa nijanona zany lary-manjoy roa dia mipita ny olona dia taxi moto zay sady mitondra olona mitondra entana no netiny nandona n'ilay ramatoa dia ohatrany le mahitsy le makany hanina satria nandeha mafy le ry naratra lay ramatoa lay mpitondra le moto ninjera lay olona nitandra le moto ninjera rava ny entany nandeha ny fanadidina samihafa nalaina nidina tatsy amin'ilay magazay anankiray tatsy lay mpitondra le moto nidina mpitiavana fa tsy tena natao ina kory mandrapatonga tompona andraikitra fanakany ny tompona andraikitra dia rehefa vita ny fanadidina samihafa dia lasa ohatran'ny somarana izy polisy municipal na polisy tsona teo amin'ilay accident tranga zany a dia hoe tokony mametraka fitoriana ianareo tsy maninona zany mety marina zany accident circulation ve mila manao fitoriana tokony tsy mila mety marina ho zany fa za mbola manamafy ihany raha vao misy olona na personnel ny sécurité amin'ny tanàna ohatra mahita ary nahita teo dia tokony tonga dia mihinana naturellement ny zavatra tiako anampiana fotsiny tokony tonga dia zareo zany mandray le fanapa-kevitra ohatran'le olona lena nisy tontondra le mpitondra moto teny Ambohimanarina dia no tonga tao amin'le dokotera zany dia nakeny amin'le polisy teny Ambohimanarina 6e dimy taona lasa zany koa dia miendratra indray nareo any amin'ny polisy 6e dia hoe mandana maka certificat any amin'ny dokotera dia rehefa aveo manaova taratasina plainte dia ozy le olona le couple kely zay ody navelany tam'izao ny zavatra manahirana matsy ifanomezantsina ka nareo ary efa tenena hoe manaova certificat médical dia mametra fitoriana dia ozy le olona aleo am'izao misy polisy teo Ambohimanarina nahita le totondry be ino zany tokony misy fandiniana sy fanamboarana kely efa impira motsika efa impira motsika teto no miteny hoe rehefa mba mijanona reny tomobile rehefa mahita toerana fiepitana re dia me mandiana mora dia rehefa mijanona reny tomobile amin'ny akavisa akavananao aza mitsotsonareo moto zay ena tonga an'io ao amin'ny fiepitana le olona ny tomobile efa mijanona nipita le ramatoa mepina be foana mifona amin'ny passagère mepita za tena tonga dia mitsorika be foana za tena mitsorika ny tena loza aloha mandeha mora tena marina ihany tena miaraka amin'ny olo anatina passagère ny tiako tenenaka ka zao mba torohevitra satria manahirana be mantsiny amin'ity resaka ty na itsika mpandeha tongotra na itsika mpandeha tômobila na itsika mpitondra moto dia manana fahanatsiny ihany fa ny pourcentage ny tsaiko milaza azy maso ampiasa ho foana zany aloha na tômobila moto sy ny sisa fa ny diso eto aloha amin'le tena nalamaitsy teto analakely dia ilay moto efa mahita ny fiara efa mijanona dia izy mbola nandeha mafy nanoy raha ny tena izy ireo vavolombelona rehetra ireo nahita maso na polisy municipal na polisy ny communal ny teo tokony tonga izy dia mihinana na retrait de permis retrait de moto retrait de pantalon retrait de tsako tena mangataka zon'olombelona ndraiky itsika eto zany tena mangataka mihitsy hoe sady zeo mafy rangaha le narangara ohatra izy soferana moto taxi dia za mitenin'ny corporation na ny fitambaranareo mpanao moto taxi eto Antananarivo reo efa mba mivorivory amin'izay ve nareo raha ny fitantaran'ny olona manodidina zany raha nizahana nanontaniana tamin'ny tranga omaly iny dia nilaza mihitsy efa nijanona ny tomobile na amin'ny lalana n'ilay ramatony epita teo amin'ny passage piéton fa ireo moto no mipiritsaka avy any ary nandeha mafy hoy ny mpitantara teo epita teo vokany izay no natonga azy ary saika voadona ny fiara tary amin'ny ilany ary le ramatoa pitika fa nahy niala ilay fiara dia izay no natonga anazy dia ny tena loza amin'iny azy dada dia zao hoe raha sanatria ka nakany amin'le fiara le ramatoa dia le mpitondra le fiara indray no ny diranandro zay ny tena misy ramatoa miresaka zao sa tena vavolombelona teo ariana teo izy dia kopy ny zavatra tena mihitsy tondra zazakely anankiroa izy tao anatin'le fahitanay an'le accident fa traumatisé be le zanako dia sady mialatsiny izy zany no miteny hoe tena tsy mitondra le olona maratra fa ny zanako indray tena dini marina ny anazy marina ny azy nanapa-tonga tany an-trano le zanany traumatisé be foana alazo anazo
tsy mahay ninina le mpitondra moto be de be tena marina tsy mahay momba ny lahy am'izany za mahay zay fahaizantsika anavaka sy ananatra sy anitsy aloha no resaka zay le fa nampitondra tômobila na ny pepita na mitangena moto na mitangena bisikileta na elika saka olo voalavo a samy manana ny ampahatsininy dôly eo izy io satria raha diabolizena avy trano koa ty tômobila ana le moto aloha de 10% izy za lazay ka laisa fa za mahay ary za tsy doka teny hoe mahay fa nidoka za teo tsy midoka teny hoe za mahay mila za mpandeha moto hoe fa mahay daholo fa jerena ny aloka ao ambadiky ny tômobila fatatra lesany ve zany tsy hainy zalahy tsy haindresany zany formation misy aloko ny olona andeha hipita arakaraky ny position an'le masoandro a fa mijery foana any anerakerytsanina zany masoandro ka mivily mekavanina de aleo mijanona foana aleo mijanona foana satria tsy mahita aloko ianao toka rehefa mijanona de iny ohatra zay foana aloha tena raha vao mijanona ny akavina ny akavananao de mijanona tsisy olona mipita le izy misy bisikileta ao alohany ozaraitsika zao amizay ka zay ozaraitsika amizay ka zay sy le katenala mahitsy a faute 100% le moto le teto moto taxi faute 100% le moto tsisy fahatsony le olona satria maro rareo ny miarany apita fa raha tsy vintana le raha mato raha tsy vintana au mauvais moment avec la mauvaise moto nefa manaraka anay hitantsika ndray ohatran'le moto nandonan'ny fiarakodianay mantsy zao a de efa najanon'lay mpitandro filaminana daholo le fiara mba handehanan'le mpanapaka le fiara manapaka io tiako tenenina io efa manapaka am'izay izy tonga de misosososo fahatany avany a de doboka be tena teo amin'ny de potika moa zany le fiara ny eo amin'ny raha mijery nareo de eo amin'ny aile gauche ny fiara io potika izy indray no miteny hoe ohatrinona hono zany ny moto an'io simba io io za hoe sorelahy ny tompo fefa endry aho ohatriny moto simba ohatrinona hono zany no alohanareo amin'ny moto any simba io fa nanina ny tômobila tam'izay tômobila manao inona tômobila mijanona tômobilanay le izy a tômobila mijanona misy tsy raharaako le tômobila ve tsy mieno tsy an'la elahy ve mieno sa tsy mieno mieno hoe fa najano ka mbola be fanontanina ihany makeo am'le ady azo fa averiko le milahy latsiny milahy latsiny am'le ady azo satria aloha aloha zany le izy aloha de aveo lahy miteny elahy le miteny foana tsy mieno mandeha fa tsy miteny mandeha ny fiara najanon'ny polisy ny fiara mba handehanan'izay fiara manapaka avao amin'ny Carlton izy io najanony a de efa nijanona daholo ny fiara mandeha am'izay ny fiara manapaka izay anisan'le manapaka fa izy misosososo mafy be avany a tonga de tao amin'ny lohan'le tômôbila na nidina izy doboka be ohatran'ny tay tery nanana tery mialatsiny tompoko ary efa midoboka izy a de zatra teneniny simba hono motoany de ohatrinona hony no alohanareo amin'ny motoany io de io za taminy sorelahan'Andriamanitra fa efa niova be ah fa niova mihitsy aka de efa niova satria za bandy niova voa de efa niova fa raha tamin'ny loha taloha io de sady maty la niostay zay elahy mandaika fa elahy raha tsy afaka efa niova voa izy de teneny le bandy ny teny an'izany afaka manao nina de atsapao ary ahy tsapahitatsika io zao mahandro samy tsapa zao fa de an'le revomoaly ndray mbola moto ihany io nahita olona miala tsiny aminao raha misea tena manao azafady aminao nahita olona aho mandeha moto misy vitesy a fa za tam'izay mitondra fiara moaly après-midi io dia za tsy miteny za manana fiara za mitondra fiara de izy a manao botte de pluie mandeha moto izy manao botte de pluie ka nisarika maso so hoe sarotra mamindra vitesy am'le botte mety sarotra any de nivoaka mihitsy aho zany jereo zao hoe manao botte a ay le rina elo an'iny de nitodika fa ny feo manaraka an'iny ay do liri le tômobily eo aloha mahita jeu de mots botte de pluie botte de pluie bite de plo bite de plo tena izy zany tena misy zany teneniko zany tena miala tsiny aminao raha misea tena mariny satria nasarika de masoko olona zao zao mendrika raha miteny hoe ohatrinona nanamboaranao moto satria zany aninona lany mpianatana anazy teny manao botte a ka tokony tsy niteny elako izy zany efa concentré ary de manao botte de za mietrehitra hoe iny le botte a fa zatra mahavarina tsy mahagaga rehefa am'le fotoana avy be ny orana
zany téléphone zany anisy tsy tanyray ny zavatra mahavarina zavatra tsy fantatry mipande moto ny mpitondra automobile zany rehefa avo be ny orana ka voatery tsy maintsy mijanona mpandeha moto de ajoboka anaty rano any a ireo tongotra anankiray aloha zany tena tsy maintsy alefa voalohany tsy maintsy makao am'le ilany akavina fa hitan'la le misy dalina rakitry ny rano le ao anosy de mandatsaka tongotra ray le moto tsiroboka be any anatiny any petaka be eo anosy fa zay hoe zay avo mahafantatra hoe indroa intelo teo zao nahita hoe ay ve rehefa moto samy moto no mifandona fa maratra mafy mihitsy le ray arakaraky fa lena ny tenenkonareo ohatra hoe bisikleta misy olona koa aloha hoe bisikleta zao nahazo ateny am 67 zany de tena diso mihitsy izy ary tsy voakasoko mihitsy fa izy tonga de mandeha avy any de le lalana somary misy lavaka de lasa nika vitapoka izy de nakeo aloha de voadonako kely izy tsisy maninona de le tonga de mijery anahy de tena tonga de fa ahoana le ohatra zany tsy mahazo tsy hitako zay tenenko le raha fona tompoka ilama misosotra koa satria zava misy manahirana satria le agressivité zany tokony mandiny tena ino ary le nataoko satria ny fahatarana ny fitiavana ty aingana noho ny hafa dia mahatonga ny zavatra iny ary misy de tsy manam-po zay ngamba le teny malagasy le izy tsy nanam-po ilay rangapi ny aso atsika niverina indroa andro teto de tsy nanam-po izy nisy malalaka be ozy izy teo amy devantko eo lohako eo de mandeha zany anaty embouteillage fa za le manena tsara mampiditra première iny tsy nanam-po izy nisy anankiray fa niditra 3e avanelinany any tonga de mitsofoka teo tonga de nefa izy diso satria miteny bisy avao satria midaroka vodin'le tômobile teo aloha tsy napoizy koa zay izy tômobile itsirika tafiditra eo rehefa parking ny tena misy an'iny ary mampalahelo mihitsy rangaha diso ihany le janona tapoka tantaran'le rangaha de laza izy zay no iny zany satria nasiny 11 mètre 12 mètre ozy amy devant keo malalaka raha ny tokony izy manko misy embouteillage le izy dikan'izany zany tsy tômobile itsofoka tampoka mihitsy raha tokony raha embouteillage amy ville moa de distance aloha tsy de tena olana tsy fantatra tsy olana misy mitrifana volance iny frein fotsiny atao vonimbonina de mbola hita be de be any ndray zao le moto mandeha any amy trottoir de izy ndray no menimenina ny olona miklaksona de mivamisakisany any amy trottoir zany izy ka tokony izy no mangataka hoe manao azafady re tompoko fa maikako de rehefa ohatra izy takan'ny olona na velesiny amy vato de le olona ndray ny diso fa nareo tsy manana lalana tsy manana droit andeha any amy trottoir tompoko fa zava-misy manko zao sarotra ny iainana azy raha jereko manokana ny tsena eo Mahamasina ny tsena eo Mahamasina ao anaty arabe ny mpivarotra oeraoera kely rehefa ai moa le tsena le mpivarotra tsisy bazar de quartier izy misy bazar de quartier bazar de Noël azafady bazar de quartier tsisy bazar de Noël zao tsisy fa mpivarotra ke anaty lalana anaty arabe iny mpivarotra iny de ny mpandeha tondra sy ny mpandeha de tsy haiko isika ndray ny lasa mifamaly amy droite isika ndray ny lasa mifamaly nefa ireto mpivarotra anaty arabe reto nge manosika antsika tsisy trottoir andehanam mpandeha tongotra tsony eo Mahamasina tsena fa efa varotan'zareo daholo ny trottoir de plus 2 mètres makaty anaty arabe mbola varotany zareo mifamaly ny mpandeha tongotra mifandona mifampikaso ka dokafa igny Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinshan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Fiza
fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraky ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tonga avy eny amin'ny station Shell Ankadievo bypass, station Shell Iavlo, station Shell Ivato. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Banao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indraminy kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramina kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. Activez un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique. De Spotify. De Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsarofa mety manaraka anao eny rehetra eny ny loto sy microbe isan-karazany izay tsy hitan'ny maso ary mety akarary anao zany. Ka arovy ny tenanao sy ny manodidina anao amin'ny alalan'ireo vokatra désinfectant nickel. Ny gel hydroalcoolique nickel dia manadio ny tanana na dia tsy misy rano azy. Ny super javel 12 degré nickel sy ny spray désinfectant multisurface nickel kosa dia manadio sy manala ireo microbe rehetra ao an-trano. Azo antoka, mora ampiasaina ary vita malagasy tanteraka avokoa ireo vokatra nickel ireo. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga na manoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tonga avy eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. On va enfin pouvoir se goinfrer de bûches. Bien glacée et toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique. Glacée. Classique. Du calme. La bûche de Noël fondante ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 ariars et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 ariars. Avec des prix super frais, Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 ariars, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. U. Commerçant autrement. Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andramo fa tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatrika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Noely mahadika tsy misy otritiany eo amin'ny Orange. Feno cadeau Orange Money ho zarainy isan'andro hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana tolotra manomboka 1000 ariary mety ahazo bonus fahana 2000 ariary avy amin'ny Orange Money ianao. Ça va kosa? Ngaza ihany alarotsy ny tombola Noël Magique lokatra amin'ny 1 500 000 ariary be izao no mety ho azonao fandraisana anjara mividiana tolotra 1000 ariary no mihoatra dia alefa SMS amin'ny 906 ny hoe Noël fisariana tombola Noël Magique isaky ny alarobia. Tena miavaka marina izany Christmas zany a.
Orange. Angeline, fiona dia tavazana ty toy izao? Ny savony so fa efa nafeniko tsara. Fa maninona ny nafeno ndry? Mitady anasa tanana amin'ny savony ry zareo alohan'ny misakafo. Tsara be any izany sanandry mampiasa savony anasana tanana izany. Za mantsy mpanan-karena. Mety tsinotsinona savony ho andry satria manana ny vady indrindry, fa za tompoko sahirana mitsitsy ny savony koa. Mitsitsy amin'ny fasahirana anao entin'ny fitsaboana any indry Angelina rehefa mampiasa savony. Zany ve? Fa ahoana? Mamono ny otrikaretina izay mitondra aretina, toy ny fivalana sy ny areti-pisefoana toy ny coronavirus any ny savony. Raha manasa tanana amin'ny rano madio isan'andro aloha misakafo sy rehefa avy any amin'ny kabone, dia tsy hatetika marary izy ireo. Midika izany fa mitsitsy ny mety olana amin'ny fitsaboana indry. Raha izay, rankizy avia levy ny savony dia sasao tsara ny tananareo. Ry ray aman-dreny, sasao amin'ny rano madio sy savony ny tananao fiarovana amin'ny fahasalaman'ny ankohonanao sy fanalavirana amin'ny fahasaranana amin'ny fitsaboana. Oay, saika tsy nino aza fa vidy iray mahazo iray iny onona amin'ny karazana entana maro be. Akanjo, converse, poketra, tena be dia be ho Vao avy any mihitsy io, tsy ireo ihany fa misy kojakojan-dakozia maro be ihany koa ao. Eo tamin'ny menapitany eglizy katolika moa no misy azy Ilay eo kaiky ny farmasia Herzo io. Ie. Ary hitako izany eo alohan'ny Gama Store. Izay indrindra, sady misy lalosy fanentanana zona loka be dia be mihitsy ao. Fa zao, raha liana amin'izany ndry dia atsoity ilaran'ity 034 99 532 31. Ndao aingana. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zao le fiantsonareo misy kilolonga zao tantaraina tsikelikely io zavatra satria tsy misy ka très important important tsy misy lolo androany tompo zavatra lehibe fampisehoana ny resaka eto fampisehoana tamin'ny alahady tao Palais des Sports misy milaza sy mitantara ty zany rehefa le miresaka hevitr'olon-dehibe le izy tsy hoe momotany nalehanay tany nefa ohatrany feno cirque le spectacle mialatsiny am'le mitsikitsiky mitantara an'le izy ohatrany ana moa zany fa tsy azonay zany zao manao fampisehoana zany zareo tao amin'ny tarika momota sy ny mpanao cirque tamin'ny lohateny fampisehoana tamin'io cirque momota voalavo de tao voalavo malaza le cirque de tao momota fa momota tsy tangina trapeza mihitsy ka miaraba daholo saika ame information fotsiny fa misy accident ana camion ety amorona kona bypass alohan'ny idirana sauvena double embouteillage be mihitsy ety amin'ny rocade sauvena double balan'eo le camion zany tsisy afaka na berina na mandroso aiza moa ny amorona kona aiza moa sauvena amorona kona sauvena double amorona kona le tireveno ale afaka ny rocade le rocade le bretel avaty ambo mahitsy mivoaka ambo bypass mazava de entre ny sauvena double sy le rond-point any rocade zany rocade le arivo de balan'eo ny camion be conteneur io tsisy afaka na mandroso na miveriny ok mankasitraka mana miteta vaovao zay zany hoe sotra toko miraso na niverina ka fitantarana kely tamin'ny talata maraina eo am'ilay shell ndray izy le mivily avy any amin'ny alasora ivily à droite mankaty akady-bahoaka asana maika le bandina michel eo misy camion conteneur eo pitashany salama toko zany aby ty alavidavitry ny tanàna ty any maninona misinona koa any aty miasako velan'ny nosy moa nosy zavatra tiako resahana na dia zao ry monsieur Gottlieb tiako tenena dia zao io resaka fifamoivoizana ao an-tanàna io za zany zavatra tena hitako dia zao mahay ny chauffeur malagasy mahay mpitondra moto mahay mpitondra famoivoizana ny zavatra rainy tsy ampiantsika fanabeazana na discipline eo amin'le lafin'le fitondrana an'le fiara sy le toetsaina entina mitondra fiara mihitsy ka le fikorontanan'le circulation mampahay an'le roniko voatery mahay ho azy non zay eo ihany fa hitany Gottlieb tiako tenena za tena miasa ty folo taona zao ny asa ty fa
fa misy chauffeur aty rangaty fa raha vaky pneu anio manana pneu de secours izy manana clé manana crête fa namanolo any pneu anio raha tsy hainy nefa izy chauffeur de mampametra-panontaniananao le izy nefa de olona io mahay kody mahay rehetrarehetra petraka tany an-tavela be fa tiako tenenina zany tiako tenenina zany mahay ho any malagasy fa eo amin'le fanabeazana sy le discipline tsy ampy amintsika tokony isy birao hipetraka na ohatra mpitondra moto fotsiny io na mpitondra tômôbila fotsiny ampianatra ny fotsiny mihitsy mahazo manolo pneu eny amoron-dalana ny olona any arakaraka ny zava-misy aminao ko raha vaky pneu eo amin'ny moron-dalana moa ianao inona no azonao atao tsy hosoloana ve tsy afa-metsika ianao tsy maintsy manolo fa ny anazy aloha efa movina tsy haiko le hoe akely an'ity nosy ty nahoana fa de mirindra tsara ary de manaraka discipline tsara ny olona eto ny lalàna fony anazy tena mipetraka tsara eto raha kolokolo aloha zany sarotra tena sarotra zay fa de mirary soatsika menakavy mirary fety sambatra tsika diso eny ary tompoko raha fisambatra ho anao discipline le nahatonga golany Argentine le naka an'le grand iny de nataony teto manany any Mbappé ka izy dikany tenin'le ry hoe namoaly an'le olona ny susika anazy fa ny tena tany ambadika de zao hoe misy Mbappé manao creuser les bras rehefa le avy mahafaty iny zany de ohatran'ny misokadina be de iny ny fanany aninany nataon'le ry zany aloha micomprendre le ry anatin'ny ambiance be ohatran'ireny tsy hitako olana loatra sady le ry mahafinaritra hainareo indray iny le nataon'le zao iny fandizany asrafy akimiavina na penalty nimezany le ry nandritra le match Maroc contre Croatie ngambiny de nataon'le ry inona problème le volavona telo hoe zao le izy fampisehoana tao ampale de sport Mbappé anay aza Mbappé anay atsika io mary papanareo varangany lo Mbappé asinareo hoe réponse africain de zany kosa ranga lazainareo fa maty Mbappé ranga ty aza zany tapatapaka ianao ka ozy olona hoe manaraka ho Mbappé tsara Pode, vamos no vídeo. Efa misy pub hafa azo atao madame Faneva miaraka amin'ny ekipany mino tsika fa madame Faneva koa tsy sarotiny be tonga soa madame Faneva sy ny ekipany mpampianatra zany efa tena sura fa nanao kokoa ny Luciano Sopranina kokoa manao zay azo atao lasa ohatrany lasa ny vacances daholo misy atotony so de mba misy vese kely azondramina azafady eo misy eo hoe fa tsisy papier ay joyeux anniversaire honora satria tsy mamaly misy verangara Gotliba le ty Gotengeno efa hoe joyeux anniversaire honora de Gotliba katsidirako zanko ka honora ny resahana de Gotliba no misotra sady honorany ministre le fandian'le tantara eto sotra Lucia nareo ve lizy sotra Lucia kokoa aloha Lucia kokoa anisa Lucia momba an'le kokoa any Lucia teo le momba an'le fifamoivoizana teo ragote izy io anga tsy misy hoe mahay sy tsy mahay fa ny fitandremana foana misy prudent zany aloha tsy misy accident fa misy accident daholo rehefa toerana rehetrarehetra any Amerika ary tena be accident be misy fa le zavatra ao anatin'ny accident sy anankiray mila fitandremana foana zany amin'ny fa problème tena nge tena tsy mitandrina misy zalahy ohatra hoe tena eo fisongony hainy le izy fa tsy mitandrina minimanao an'izao fotsiny izy hainy le izy ka mety koa minia na ho an'le izy fotsiny izy de faharoa manaraka an'izany aza atao an'izany raha le Mbappé le ty sy lasa malahelo be nanao entraînement sady maly miaka tsy nareo ranga tsy nanao vakansa koa izy miaraka amin'ny mademoiselle Camille mama Edvizo mampamagny kely mama Edvision kokoa be hoe mama Edvizo avy aty amin'ny senasena de mirary soa
tantaraiko ilay izy dia rehefa tapaka dia tantaraina eo ihany. Nanao fampisehoana izahay amin'ny kapobeny ihany zavatra tantarainantsika mpijery sy tsika mahafantatra momba ny atao hoe fampisehoana. Allô? Kotara. Miarahaba tompoko. RTG. Ien tompoko. Salama tompoko ny mba milefa ny kevitra kely mbandeha moto ny azobady. Ien tompoko alefa soary. Ary. Hiteny fotsiny hoe verina foana zany alo asiana permis le moto. Zay ny antony tena hitako hoe mahatonga ny accident io raha mba misy an'izay au moins mba mena zany ho an'izay moto tokony hanana permis zany dia asaina maka permis. Zay ny tena tsy atao asiana permis daholo. Misy moto mitondra permis ny manana permis ny mpamily. Fa hitako hoe zay ny tena antony mahatonga an'izy au moins zany mba misy instruction azo ny fahalalana resaka hoe famakina marika avy solona fotsiny ary. Fa be da be tena ataoko mihitsy be da be ny tsy mahay. Zay aloha tena dikany. Misy namana ray zay tsy mahay zany. Instruction. Ya. Ok, zay fotsiny faneho-kevitra kely hoe aleo alaina le permis, aleo manara-dalàna. Zay ny antony tsy fanarana an-dalàna daholo no mahatonga ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa hoe manara-dalàna dia mba au moins mety ny zavatra tokony atao. Satranao veloma ary dia ny moto 90 cm3 na 90 cc midina dia 50 miakatra tokony. 50 miakatra zany tokony. Tantarangerabe ihany a. Ny mamota circuit voalavo maskoty a. Ny sirka dia miaraka manao fampisehoana sirka tao am-pale, mitarika labandy mamota dia manao nirahira mahafinaritra. Zay ny fampisehoana. Mamedona fiarabana zay ihany le niantso teo le tam'le Temorona koa miala tsiny ny vaovao diso fa tsy accident ka ilay izy fa misy quincaillerie eto akaiky eto dia le camion zany anao déchargement am'le quincaillerie nitsivalana izy teo dia maty eto. Maty eo izy. Maty ny tsivalana eto. Accident de circonstance. Miala tsiny. Tsy maninona izy. Ohatra nefa nalefako amin'ny goty eo le sara teo zany hoe camion maty mitsivalana amin'ny arabe ohatran'ireny ny camion maty ka manimba circulation dia tokony misy sazy kely. Misy sazy izy ireny. Ivirena kely le aloka eo amin'ny fitondrana fiara any amin'ny lalam-pirenena any dia mampiasa aloka ihany koa amin'ny tournant. Misy andro lamory zay. Miarahaba tompoko. Allô? Yo. Miarahaba rehetra tompoko. Yo. Miarahaba tompoko. Batsika bastiano embouteillage na feto Kasomanga. Lalako zany. Inona zao mitrango eo? Mba te andrianjara kely am'le raikitra dans les deux sens. Raikitra? Aiza. Mba te andrianjara kely am'le makasitraka anao milaza an'izay ka ianao nge zany zao manome information ho an'le mpamily sasany. Dia toy izy ary? Ohatra hitako isika malagasy amin'ny akapobeany misy manana zay hoe c'est solution de facilité ny ny moto permettre ces solution de facilité zay satria ianao raha mahita mitondra moto dia telefona an'olo ianao efa mandeha moto dia lahatra ambote ihany. Ho antsika malagasy ny fananana moto dia fisisihana. Zany hoe tsy fanajana lalàna manifeste le izy aloha. Dia zany hoe l'ensemble an'le izy mihitsy no miteraka an'izay hoe mampalahelo le zavatra ihany nefa randrany. Moto zany tonga dia hoe tsy fanajana lalàna. Misy ihany kosa nefa ireo manaja ihany aloha tsy afaka manao safy be mantsina fa atao hoe ny roa pahatelo mitondra skotra indrindrindrindra tompoko dia tsy manaja misisika zay indrindra fa dia tsy haiko hoe ahoana ny tenenana zareo tsy afaka tenena tsony hoe vao fomba fiaina satria azo atao ihany ve fa mila fotoana ela fa tsy hoe roa andro dia efa iova. Misy Mariana omeko fotsiny tantaraiko zany hoe sotra betsaka tany amin'ny firenena atao hoe Canada sy ny firenena atao hoe États-Unis dia gaga ny tena mandeha tomobile dia jerena le moto tsy midepasy le tomobile mihitsy tsy mahazo midepasy tomobile ka izy fa misircule loatra ny olona rehetra amin'ny ahitana anankiray ohatr'izay.
mizatra mpahafantariko anareo fa ny mpamily sy ny reseverany taxi be dia manao contre-visite eny Ampasapito ary atsona tsy maintsy mitsofoka ao amin'ilay salle be zay manao fiofanana ao mandrelirelesinao foana zay vao mahazo an'le taratasy avy nanaovana contre-visite tsy maintsy mitsofoka ao. Salama toko. Manao ne. Saika ambany tany kely. Hitanao misy tenin'ny ankizy taloha mba asa zay mampaly an'izay. Hoe taloha misy an'izay botsy mivily na iza avy aloha fa tiany dia mba tiako azavany zay olona mba natsiaro an'izany tamin'ny andro taloha. Kilanao nankizy tamin'izany fa lasa ohatran'ny fomba raisitsika amin'izao fotoana izao ny sasany ohatran'ny ataony daholo tsy mpanajana zavatra be dia be izy io. Hoe botsy mivily na iza avy aloha fa tiany izy kilalao tamin'ny zaza zany tapazaza. Dia mba nahalala an'izay dia mba lasa ohatran'ny raisina le izy lasa raisina ohatran'ny tsy milamina amin'izao manao botsy mivily daholo ny fiainany eto Madagasikara amin'izao. Manao récréation eky izy dia manao croiser les bras zay le izy dia rehefa mitodika zany manisa telo isa roa telo dia tsy mety dia samy mandeha mahitsy tsisy mahazo mivily zay ny tenenina ny tany am-piandohana mbola tsy fantatra fa ny voatsy mivily dia zay ary ny boakely menjerana ny ankizy vavy menjerana ny tokotany dia efa mahafantatra fa zay le kilalao voatsy mivily na iza dia ilay aleo fatiany zany hoe zay menjerany dia aleoany enjerany dia samy mandeha dia rehefa tapitra midona amin'ny tamboho ela ohatra dia miverina fa le mankilalao azy zay lasa taty amin'ny fiainana lasa fiteny hoe voatsy mivily dia toizako ihany le resaka talenta sport. Allo rehefa misily tsy maneno. Allô? Pitié, oui. Io fifamoivoizana teny hoe ohatran'ny misy association zay zao mba tia hampianatra ny mpitary-posy ny tamatavy hoe mba hampianarana kody. Dia ny teny amin'izay le mpitary-posy rehetrarehetra zay ve rehefa mahay kody dia mbola hitondra posy ihany. Zay ny zavatra nisy. Hainay le kody zay dia mbola hitondra posy ihany ve avy eo ve? Aika. Be indray zany ady client zalahy zany aza. Misy fandefasana sary ataona olona avy eny amorona koa eny fa dia mitohana ny fifamoivoizana teo moa izy hoe camion maty io. Hay, zay no rangoro fototry ny afo. Camion maty io le camion le manao marcharira le tsofoka makariny vodiny dia ampovoana arabe daholo vatany rehetrarehetra eo izy maty. Manaona toke? Oui, fandarana maninona? Ohatrany ratsiratsy. Fandarana rivotra ve zao? Ary ianao izy io? Sofia avy aty Amboditsiry. Mba saika anontany hoe za le fomba fiampitana eo amin'ny mpifazikolote. Misy manko ny olona miteny hoe tsy maintsy olona anankiroa na anankitelo zay vao afaka mijanona le tomobile. Marina ve zay lalàna ny zany? lalàna frantsay izay tohizantsika aty Madagasikara io raha-piarahamonina afaka mijanona foana. Dimy nisany lalàna frantsay zany dimy manana droit miampita fa eo dia miankina amin'ny toe-tsain'ny mpamily amin'izay misy ray ray dia mijanona misy bouton menamena zay le izy satria misy feu rouge. Iny feu rouge satria zay matetika no manahirana rehefa miampita amin'ireny passage cloté reny. Misy lala mihitsy le tomobile anao dia miampita dia anao ndray lasa ditany foana zay makasika an'ilay accident maly ny tena mampalahelo be ny rehefa mbera maty satria miampy maso an'ilay accident zay. Dia mba manainga ny mpandeha rehetrarehetra sy ny mpitondra tomobile ny moto indrindra satria eto Antananarivo tena varenana be ny fitondrana moto. Sady mibetsaka. Dia izay mahatonga tomobile dia izany le misaotra madama. Le lalàna honorance ry zareo no hoe priorité. Zany hoe priorité fa afaka mipita foana ary mahazo mipita foana na ray na roa na telo na efatra. Fiarahamonina ao misy fiarahamonina afaka mipetraka tsara le izy satria tomobile koa tsy hoe zato ambin'ny arivo mandeha eo foana rotototototota. Fa aloha mitandrina tsara foana na izany ary ary raha mahatsikaritra tsika ny sinoa monineto sy ny vazaha-pandalo torista dia manangan-tanana
ohatra mangataka zay zay fa zany tamin'izay tany za tompoko isy ampanao an'izany rehefa ipitana ao anaty passage le fipitanana dia manangatanana hoe miaraba raga miaraba tsika rehetra iresaka moto teneko an'le mpanjakama hoe belalantsika mihitsy ranty azay ty fa io lafirin'ny tamin'ny mpitaingina bisikleta io rehefa tsy azaina dia io zany tsy teneniko hoe le olona mpitratra lalàna aloha any amin'le mpitratra lalàna tokony any ipetaka aloha ampiazo lalàna fa ny lalàna misy azy tsy ampiazontsika dia amorona lalàna foana tsika isanandro salabo dia inona ny dikany tia sady mampiasa moto mampiasa bisikleta mampiasa fiara fa samy adala daholo rehetrarehetra hoe fa tsisy hoe koa hoe moto ihany de adala daholo na automobile zany vao mahita veta moto kely de fa mila vodona tena hoe adala be fa hoe tena betsaka ihany tena betsaka ny adala goty tena betsaka ny adala fa tsy tena tsy raha vao zany ny afempentsika dia lasa vao maika tsika eto ihany le adalatsika le apahana adalana io refesiko io satria izy rehefa tonga any an-trano ange mihinam-bary eoteotinao ianao zao ao anaty rond-point zany mandeha moto ao anaty rond-point ianao priorité dia mandeha any automobile tonga dia manambana anao amin'io hoe tonga dia raha vao hoe tsy misaina moa dia efa aleo mandefy te zay any kosa aloha raha teo velona dia aloha mandefy tsy moto ihany tiako tenena zany hoe tsy moto ihany no adala fa moto moa zany hitahita tata sy mitata amin'ny adala moto zany eo amin'ny fahafolo tsy haiko tony fa samy adala daholo mijeriko anazy samyle stress mpianana ohatrany efa tena avo loatra dia lasa ohatrany hoe mieritreritra tsika manao za kosa aloha manome courage indreo mbola hendry tsy manisy olana ny fahantarana amin'ny fanajana fifamoivoizana nareo ho anareo mandeha tongotra ka mepitaka tena hoe mety omena courage nareo ampirisiana nareo sady ampianaro ny hafa satria mbola misy ampahan'olona hendry anareo vitangena moto ka maino zao rivotra zao ka matsapinareo fa mbola manaja sy hendry manao kasika mijanona zao ny tena marina courage dokam-barotra courage foana ianareo satria raha vao tsy ny ampahan'olona mbola mananato dote hoendry anaty fiarahamonina ny mbola mandrivotra n'le firenena sy le mandrivotra n'le fiarahamonina mba ho mahafinaritra firenena toronoko satria fiarahamonina fifamovozana nresantsika dia lasa kamo ireo zay manana pahapahendrena mbola voasarika makany amin'ny ratsy izy reny lasa hoe ny olona rehetra manao ny adalany tao tsy voasarotra misy olona mpitondra moto mandeha tombotra izy indraindray ary misy mpitondra automobile mitondra moto izy indraindray zany hoe hitany daholo situation reo reny olona reny no tena porosiana ihany keo rehefa hitanao zava-misy amin'ny ankapobeny mampitafona tena fangatahana ho an'ny tompona ndraiky sy ny tanàna velomy itovy mazava tsara ny toeram-piampitana fa manjary ny olona efa zata zao mahita ohatrany hoe raha eo ampefilo eo foana mantsy ny tena haiko dia eo no lazaiko eo amin'ny mepita eo amin'ny elita dia fiampitany mpandeha tongotra io any ka tsy hita tsony ilay faritra fiampitana malala mafantatra ihany mafantatra fa raha vao tsy malala dia mandeha fahatany eny fotsiny izy faharoa marina ihany ny ten'le rangato eo marina mihintsy moa zany misy adala daholy misy apahana adalana daholo ny rehetrarehetra aiza ve eo amin'ny 10 centimetatra miala aminao ny fiampitana dia mbola tia ivelan'ny fiampitana ihany ianao no mepita dia rehefa tenenina ianao dia tezitra tsy hijanona ao anatina passage koa aloha iny koa aloha anankiray mandrefy an'ilay izy za manko zao tratra foana ianao zany mba manaja tsara hoe ohatrany zarery no mijoro eto amin'ity passage ity nefa avy eo miala avy any le tobila dia eo mihitsy no mijana lasa ihany ndray koa ny akapohako rehefa ohatrany kapohako le kapohana le anina kapohandreraka kely le izy ny zany tiako atao mihitsy le ohatrany any ampitan-dranomasina reny hoe ekarany zareo le tomobile ao anaty passage tokony ho zany no izy fa raha tena ny lalàna ngeny ampiarineto hiatsitsika za tsy tafakatra makasika ny resaka aorian'ny tokambarotra Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan.
Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du Réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour, ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Infoline 034 14 00 966. Votre soirée du Réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Fizarana fanomezana anarivorivo eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny habetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Ankadievo bypass, station Shell Iavlo, station Shell Ivat. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Eona zany mifandeha toa sao. Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Allora ngamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Waouh! Faillite à lavage, frigo, micro-ondes, cuisinière, hatramy fer à lisser. Hita ato amin'ny magasin SIDEF avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Tsy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin SIDEF Sonerano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. SIDEF, une garantie de qualité. Miafaka ny fankalazana ny fetin'ny Noely miaraka amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Ho afa-po ny mpianakafy satria ankoatra ny fianam-bidy 5,000 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany dia misy ihany koa ny fialamboly natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Azo antoka ny filaminana sy ny parking. Manome fotoana ho anao ary ny La Grande Braderie de Madagascar ny 20 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Partenaire Salon RTG. Big Bang Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022, au casque Pekaziro Madarail Suarano à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs. « 31 décembre, au casque Pekaziro Madarail Suarano, Mad Max, FSI Musique, Souta. Native vous présente Réveillon 2023, soirée de la Saint-Sylvestre avec Lala Orchestra, animé par DJ Nati, invité exceptionnel Netex, Relative Bypass à 20h, grand buffet gastronomique assuré par Criage, champagne à minuit, Vodem Nanan au petit matin, une bouteille de whisky pour les VIP, PAF 140 000 arias, réservation 160 000 arias, VIP 190 000 arias, billets en vente sur Ticketplace, espace Relative, boutique Massine Tanzubat, à Courdic, la City Event, Native Bypass, Infoline 034 22 848 59, partenaire Grillard, Star, média officiel RDJ. C'est Noël! On va enfin pouvoir se goinfrer de bûches. Bien glacée et toute fraîche. Une bûche roulée moelleuse, tu veux dire? Non, glacée. Classique. Glacée. Classique. Du calme! La bûche de Noël fondante ou moelleuse, fruitée ou chocolatée, il y en aura pour tous les goûts dans nos magasins U. Découvrez vite nos savoureuses bûches de Noël classiques à partir de 27 990 ariars et nos appétissantes bûches glacées à partir de 28 990 ariars avec des prix super frais. Noël sera super gourmand. Et sinon, pour tout achat à partir de 250 000 ariars, jouez avec notre roue de la fortune 100% gagnante et gagnez des bons d'achat tous les jours jusqu'au 24 décembre. Commerçons autrement.
Ndao ihany krismasy sambatra tsy amin'ny centre commercial Accordic. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazotoa ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala volintsara. Accordic, ilay toetra anao anao. Royal événement manolotra ho anao ndao any pila miaraka mitarika Mage 4 ny sabotsy amin'ny 3 décembre 2024 ao amin'ny Le Rêve Antsirabe manomboka amin'ny 7 alina fandaharam-potoana grand cabaret iarahana amin'ny Mage 4 afamanga amin'ny 12 alina ambiance rétro miaraka amin'ny Dreamix Team interprétation iarahana amin'ny groupe Mage 4 tapakila 40 000 ariary Golden Place 60 000 ariary infoline 032 76 217 88 vente des billets Le Rêve partenaire Gold LGco Plus Top Construction Orange partenaire média RDJ. Arriva miakatra izany ambiance Christmas zany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a araroto zao dia zao pack flash orange fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel fihenam-bidy hatramin'ny 20,000 isan-jato. 20,000 isan-jato be zao manatona ianarana eny amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Ndao atao miavaka ny krismasy amin'ity taona ity e. Orange. Karepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. La grande braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Pagemamassin. RDJ am Siv Maraina. mandeha tantaraiko amin'izay le teo zao le fanazavana mombana fampisehoana lehibe zay atao ambale de sport eto Madagasikara raha ny fanirianay mpanakanto mpamorona ny zavatra natao teo dia averina indimy ireny fampisehoana ireny. Misy olona maro mihitsy no miresaka ato fa ho anay amin'ny ankapobeny tsy hoe tomombana dia tena farany jenety ny antony ny premier grand spectacle indrindra fa 73 ny prestataire scénique ao anatina seho anankiray dia presque ohatran'ny répétition générale na dia tsy tena zay ara le izy. Izahay izao raha ohatra mamerina an'iny hoe amin'ny lahady dia averina andrarana hainay no mamboatra an'iny ho lasa tsara kokoa satria tsy perfect ny fampisehoana ka. Eritrereto hoe izany hoe ao anatin'ny seho anankiray olona telo amby fitopolo miakatra sehatra misy jiro misy mitodian'ny Jonathan kokora Jonathan misy sono kokora pom misy ny logistique zany any miritsika kokora hery misy ny mpikarakara kokoa life prod dia misy ny partenaire rehetra amin'ny toerana manodidina coordination an'izany tena tantarainay le izy satria efa vita ny fampisehoana fa be trondrono mamorona ny zavatra dia isaorana ny olona nameno ny palais des sports. Ny zavatra mbola mba tsy maintsy mitranga eto amintsika dia izao tena be dia be ny mivarotra billet fer tena ivelany ao moa zany betsaka melony reizay ny mpijery sasany zany misy raha aman-dreny miaraka amin'ny ankizy ny concept dia sarotra concept averiko ny concept dia sarotra ampitahina amin'ny resaka go zany hoe raha mijery fampisehoana ianao dia ny goanao zany ohatra zao dia misy concept ataon'le mpanakanto dia ampiaonao amin'le goanao 600% reo raha minao tsy maintsy misy zavatra foana teto atao ohatra zao dia miverina kely hoe ohatra ny fandarana rivotra izy io ankizy jerena zay indrindra fa tsaky lazaiko teo hoe lasa lenao le izy fa tsy le ankizy hoentinao lasa le tianao le izy nisy tao zay taty ambadiky ny scène moa zany dia nisy partie tsy mahafaly ny olona tsy haiko hoe teo amin'inona fa misy ny ankizy kely tsy mahay misoka ohatra ireny fa le olon-dehibe tena manao ka le zao lasa hoe lasa tsy ao anatin'ny lohanao zany hoe ho fampifaliana ankizy ty lasa tsy ao anatin'ny lohanao fa lasa le revinao no ataonao ohatra zany hoe misy fampisehoana ray zao mety tsy revin'ny olona ary ny revin'ny olona tsy revinao ohatra zao hoe misy fampisehoana ray zao
mety tsy tiako mihitsy le fampisehoana fa hoy le zanako hoe mba hoeto mijery anio aho dia hoetiko izy le ampifaliako any fa na tsy tiako ane za zany vao mandeha le ekena fa misy apahan'olona be dia be dia be dia be dia be afa-po amin'izay zavatra naseho tao satria fantany hoe asa be angery reto no mamorona n'ilay fampisehoana hoentina mampifalifaly ny ankizy amin'ny ankapobeny any koa ny ady hevitra tena be dia be sendranay mpikarakara sajareo live prod dia hoe nareo kosa ankizy kely ve dia ampandoavinareo vola fa tokony hoe le olo-dehibe zany sarotra be zay resaka zay sarotra be zay satria amprévienao le zaza hijery le sirika izy satria zany tokony misy sandany zany io zavatra anankiray tsapako ao anatin'le ray aman-dreny le miteny sy miresaka momba le izy dia izao refesinareo loatra amin'ilay vola mivoaka amin'ilay fividianana bie hijerena fety ho an'ny ankizy mety fahampotazanareo tao misy olona vidy le bie faran'izay lafo indrindra entoana sy valitaona le zaza tsy nijery fampisehoana misy raha voalokatra farany lasa izy milalao amin'le couloiran'le ana fanentsika amin'le tohatra iny izy dia le ray aman-dreny lasa mijery sy mitiaka dia rehefa mirafa zany dia andeha am'izay tsika vita nga ozy le ankizy le rivo tarakaraka fa ny fanirianay fa isika no tsisy hoety manana kosa aloha amin'ny resaka fampisehoana averina indimina inenina ao ampalais des sports ireny spectacle ireny na impolo tsy olana izy io zao hoentina any Fianarantsoa izy io dia hoentina any Majunga dia hoentina any Tamatave ny fankahirezana dia maromaro ny olona manao fampisehoana ho an'ny ankizy nareo efa manao an'lizy moa zany dia efa appréciena foana nareo hoe toy izy foana fa ny mpanadretraka avy moa tsy izy foana amin'ny fiainany fa babay logo zao ohatra zao nanao izy tao amin'ny escale be dehibe nantany hoe izy ary zareo nefa dia nafeno trano izy ny be dehibe nefa mahafantatra azy izy nanao an'le alala iny nafantarana azy tamin'ny voalohany taorianany taoriana CCSK izy zany dia anao kabare izy eo amin'ny etnika Analakely ny zoma ho avy zao manomboka amin'ny 4 alina amin'ny 7 alina dia miarahany amin'ny bolo izy io dia ny billet tsotra dia 35 000 ariary io any toerana ihany no mivarotra an'io amin'ny andro io réservation kosa 50 000 ariary dia atsoiny 034 39 730 08 zay zany ny mikasika amin'ny babay sy lovohatra Lomaly teto nisy ramose anankiray tonga ranga anankiray tonga avy lavitra be mihitsy izy dia nanontany resaka Saint-Doève sady misy message ihany koa tonga teo tamin'ny valivalo teo hoe mbola antanio kely goty mba miandry fanazavana kely zay dia hoe mbola mandeha za ma dia efa sola kely indray efa tena mibetsaka zay vity zay kely ty misy filazana nefa nandefa foana vetivety honorance efa nandefa foana zany ony le zanany dia tonga fa mbola tsy nampiasa le code izy dia mbola vola normala foana tonga fa tsy nahazo an'le tombontsoa be izy zany hoe zao zany mety olana fa ho antanitsika Saint-Doève les premiers envois mantsy amin'ity teknolojia avolenta ity dia statistike ao anatin'ny envoi dia tamin'iny zany raha fahalalako azy ny code bonus zany tokony araraotina amin'iny fandefasana voalohany iny ka raha mandefa normal manoa ianao mety ho tsisy tsony zay ny code promo azahoana an'le tombony iny dia iny ray mitaika dia vita izy ka mety zay no tsisy tsony tsisy raha tsy hoe indray hoe ohatra hoe maka carte bancaire hafa izy anarana hafa indray dia mandefa indray izy zay no atao hoe ny style-ny fandefasana vola io dia fakanakilina ohatra ny fakanakilina fa mila raha te hanana le azo le promotion ianao mila mitélécharge an'le application Saint-Doève tsy mbola nanana zay fa zany hoe fataon'le zana foana le mandefa vola matetika amin'izany alefa zanany amin'ny hafa zany amina style hafa zany ohatra mba tsy teny anako hoe alefa ny poste ohatra alefa ny valopy dia hoe mba te hisitraka le amin'ny alalan'ny Saint-Doève izy
dia sendwave amizay asena ampiasain'ny zanakao a dia ny zanakao any an-dafo mahay be reny telefoniny reny a dia klika ao anatin'ilay telefona smart misy hoe sendwave a dia save miditra ao izy dia ampidiriny ao daholo ireo zavatra angatahany sendwave rehetra Ty misy filazana dia rehefa feninao ny zavatra momba sendwave a dia alefaso ary araroty ilay fandefasana voalohany dia atao hoe code promo RDG dia alefaso le vola fa tonga dia ho hitanao ao anatin'ny 2 minitra ny hafaliany Larissa tamin'ny nandefasanay fa tonga dia mety le izy raha izay satria izao mbola tsy nanao sendwave mihitsy izy zay koa zany Ty misy filazana salama honora mba iangaviana ilay olona nahita an'ilay carte grise ka nanatitra zany taty amin'ny RDG amin'ny anaran'ny falimalana Lovasoa mba iantso tsy nanatitra le izy ka izy nahita eno le filazana ty zany reo zany indray fandehany ilay olona nahita ilay carte grise zany fa mbola tsisy nanatitra ilay olona nahita carte grise a amin'ny anaran'ny falimanana Lovasoa mba iantso ny 033 14 023 91 na 034 20 023 91 azo andavetivety aorinan'izay izy valisoa menan'le olona nahita zany le izy zany tsy nisy hoe nahita tena nanatitra ty mbola tsisy nahita nanatitra ty fa ny olona nyteny tao amin'ny pejiny RDG izay hita dasa fa dia le olona fotsiny anaovana ny soavy hoe raha ohatra ka hoe maheno amin'izao fotoan'izao le olona le nahita le izy atsoy a ny 034 20 023 fa tsy aty le izy tsy hoe aty le izy tena tsindrina tsy aty le izy atsoy 034 20 filisitolo ty 34 20 firy atsoy ny 034 20 023 91 ho an'le olona zay nidiny carte izy ny falimanana zay a fa anome valisoa lehibe izy ny Louveteau compagnie dia manolotra antsika ny Vepresti Justem zay ho tanterahana ao amin'ny carton ny alina ny iraika amin'ny 30 Desambra manomboka amin'ny 20 ora alina ao amin'ny salle Ravinala carton no anaovana izany ny anafana fotoana amin'izany dia ny Roi Salegy Jaojoby miaraka amin'ny orchestre Faniry Tana Group eo ihany koa ny DJ CMC isy ny cocktail de bienvenue eo ampatongavana ho antsika rehetra raha mila fanazavana fanampintsika mahakasika izany aliny iraika amin'ny 30 Desambra iarahana amin'ny Presti Justem izany dia antsoiny 033 61 706 36 na ny 032 05 705 37 ty le voandalana voandalana tena voandalana tena marina mafy taty fanazavatra ty ataonao ty fetifety noho ny asa mandraka manentana antsika ako a iny amin'ny faritry ny vohitro manjaka miadana iny mba anaiky fandaminana manino anaiky fandaminana ho fitsinjovana atsika dia mba miangavy mba hanaiky fandaminana amin'ilay tsy maintsy maromaro no trano misorony eny maromaro no olona tsy maintsy ho afindra aloha eny noho ny fiavian'ny fahavaratra noho ny efa fatahorana amin'ny fiotsahan'ny tany sy ny ranotany izay mety andrava trano maro dia mba ho fisoroana an'izay sady miankatreny ny miaramila avy eo anivony code de protection civile ny mpamonjy voina ny BNGC amty anio ty anala sy anentana n'ireny olona ireny vantana be ty zavatra teneko ty vantana be petsaka be ny réveillon izay karakarainareo ka raha tianareo teneny ty meo vola noho ny antony asa mandara tompo lasy vavy dia mametraka hoe samy salasala ihany fa tsy tena tonga dia mifonsa be dia akaikikaiky daholo vao tena vita amin'ny pub dia zay vao manamafy an'ilay izy ohatrany hoe mandefa ty amintsika zany maro ny réveillon rehefa tena dinihana moa zany amin'ny ankapobeny dia sarotra no resaka azy raha tsy rehefa avy eo tanjany hoe vidipidirina réveillon tena rehefa resaka afo be castro nomikana sy raimbozy ka dia alefaso Larissa Réveillon 2023 izy ty ao amin'ny espace Rilatio bypass miaraka amin'ny Lala orchestre Cinetex dia ambiance club iny miaraka amin'ny DJ Nati ny vidipidirana amin'io dia 140 000 ariary ny simple réservation 160 000 ariary ary ny VIP 190 000 ariary dia na afaka amin'ny vidiny tapakila amin'ny
www.ticketplace.io anao misy passe relation anao amin'ny anaty events bypass na boutique masina Tanjombato Akordigy la City Vandry raha mila fanazavana fanampiny miantso ny laran-tarpi 034 22 848 59 na amin'ny page Facebook ny Nat Events. Fa itsika ato amin'ny tanàna ihany koa dia manao le fasondre Larissa. Manao tsika ato. Zany le faso Larissa. Association Kambana rehefa visa tonga dia ataoko le aloha. Ny association Kambana production ao Avignon dia manolotra antsika ny réveillon mitondra ny lohateny hoe Doboka Falina réveillon à Avignon on y danse et on y mange. Ça impossible la mise olona doboka ve dia ho faly. Côté basy Lilis Luc ao anatin'ny tarika vokinina miaraka amin'ny aksa eo amin'ny clavier ny séquence ary Joy Khan manao ny DJ misy ny guest zany ny artiste tsy ampoizina Ilaza Olka avec Flore ny toerana dia ao amin'ny trano fanaovam-petin'ny commune ny Alten de Paludza eo amin'ny Avignon any ka dia tonga fa izy kereka zay efa maheno réservation obligatoire de jereo ny page misy ny association Kambana misy ny José ao amin'ny GSF de misy anay ao mpanakanto manao lizy reo fa efa avoakanay foana ny afisy manomboka efa ela manko namorona zay lohatenina fampiseho zay olona midoboka ve dia lajelona fa adoboka ny Afalina de on y danse satria dia eo akaikin'ilay tetezany Avignon no atao ty fety ty dia hoe réveillon à Avignon on y danse et voilà ça n'a pas les pas de la fille attends les rety ambany ty le on y danse mahafinaritra nieno fandarana teto satria rehefa le hariva dia misy ny atao master mix sy ny etsetra dia irasefo sy ny sanina ny teo nafinaritra mihitsy nieno an'lizy ary dia zareo ny teo hoe nahazo fanomezana hono izy dia milalao zareo tao fa ohatra n'iny mipatipatiny amin'le réveillon zay ho tenen'ny Larissa eto le faso Larissa koa tena ara karakaranantsika isaky ny fanataona réveillon 2023 ici on salle plénière tena salle plénière à CCI Vato grand buffet miaraka amin'ny miotso izy ty animé ny album muzika sy DJ Tax sy Shinshan dia afaka mivita pakilinareo amin'ny www.ticketplace.io misy ny prévente hatramin'ny fahinam-roapolo volana décembre zay 160 000 ariary ary vitan'izay dia 190 000 ariary omeko foana ihany koa laran-tarbi afahanareo manontantany raha misy zavatra tsy azoazonareo ny 034 14 009 66 Zaho ty rehefa zaho rery koa ohatrany nefa manao master mix vizana amin'ny master mix satria samy kosikako zay roka zay tsy maintsy mba elo inona le ankizy tsy afaka nakany Qatar CGSO misy tatarakely tsy afaka nakany Qatar satria tsy nanana be idirana fa be d'avion nisy sambatra letsy tiony amba tolotra ho an'ny ekipa rehetra atao amin'ny rivotra avy any amin'ny rivo rasta mankatsitraka hono madame Edvizy na ny lehibe na ny ankizy na ny vehivavy na ny lehilahy mitokiky foana rehefa eo ianao raha tsy sanatria zahay no lasa mivika fa mihaino blagy atolotrerika ambiance tsy mitsahatra fa non stop miaraka amin'ny fanazavana zay omeny ragoty mbola ao koa raha Francis Pitatara fampimezana sy ireo zava-misy Larissa sy Bandiakama manolotra vaovao politika sy fahasalamana misaotra lesy poetety zay zany misaotra betsaka mankisitrika anareo fa raha dia zanatry zany ara ny teo ipako papsa omaly manao réveillon izy ary mbola misy foana hono nitarika papsa na dia efa lasa raha indrina izay namorona nitarika fa ny papsa dia izanany lamato no mandimby azy eo mbola ao daholo ny ekipa rehetrarehetra dia manao réveillon zareo ery Ameritsetosika iria dia mbola tenenindray andindiny fa tsy tadidiko lesy raha pakoa zay veloma daholo ary dia toizana ihany le resaka hoe fikarakarana seho ny seho lehibe anankiray raha ohatra ny palais des sports iny dia tsy zaka hoentina any amin'ny faritra mihitsy izy iny noho ny antony voalohany indrindra aloha ny fotodrafitrasa hoentina mandray an'le seho satria ny palais des sports zany misy ny atao hoe structure métallique ery ambony ery dia ny aty ambany ihany koa misy ny gradin atsy misy avaratra dia ny senina afaka atao eo afovoany
dia mbola ho amboarina ny endriky ny seho satria de maro ny fangatahana ataony any amin'ny faritany falomo izay zany zay karakara sy nanoratra ny fampisehoana ny any Tomasina Mahajanga ary Fianarantsoa no efa ndeha hidina any zany zalahy amin'ny Life Pro de jery hoe aiza ny toerana de rehefa tena midinihana de gymnase nefa haitsika tsara zalahy le manao fety anaty gymnase amin'ny resaka fahenona rehefa misy ny miteny sy ny hira sy ny mandeha zay tsy moramora mihitsy satria nao palais des sports fa elany eto palais des sports vao tena hita ny akoustique ny salle fa de hoezahana le izy ny any Fianarantsoa moa zany miresaka hoe misy gymnase vaovao Fianarantsoa de tsy maintsy gymnase ihany satria sarotra atao plein air aloha le seo raha ohatra ka tena le endriny zany fa mety ho atao ihany ny resaka structure métallique mihitsy no tena mavesatra am'le izy raha ohatra ka atao eto am'le resaka nataoko teo zany am'le hoe vakina daholo ny commentaire-nareo rehetra tena raisinay tompoko tena raisinay raisinay zay azonay raisina fa le izy kosa nefa zay teneniko zay raha misy olona 12 mifanena amiko ny 12 miteny hoe tena mbola ijery raha goatra raha mbola misy tena nafinaritra le izy ary tena mafinaritra izay ozy izy tsy hitanay zay tenenina aloha ao anatin'le izy fa mafinaritra le izy satria misamuse ny ankizy de misy ray miteny hoe le anina tokony tsy natao fa nefa le tena le tsy azonay mihitsy fandehan'le hoe ohatran'izao maninona le olona le miforiporitra sy ohatr'izany reny ohatran'ny matahotra ary ny ankizy mijery an'le izy nefa le 12 miteny hoe ino ny tena tianay manahirana anay ihany indraindray fa ao anatin'ny hoe concept de mamorona de rehefa aveo hoe enona ny akony any amin'ny olona fa izay tena manao correction tena manitsy sy mamboatra izahay amin'ny ankapobeny nefa misy ny fanamariana zay tsy maintsy mba valiana ihany sy azavaina ohatrahay manokana de nijanona teo ambonin'ny sehatra foana na mandeha aza ny cirque ao anatin'ny atao hoe régie artistique zany hoe ny fitantanana ny seho eo ambonin'ny sehatra amin'ny olona mampiseho sehatra ary hitanareo fa mitenitsy amin'ny micro rehefa eo ambonin'ny sehatra mipetraka eo iny ilainy zay de rehefa mipetraka eo mijery de miteny de mijery chrono fa ny olana kely de ity hoe indraindray sarotra ihany no manao fampisehoana ao amin'ny palais des sports rehefa eo fovoany ny sehatra ka feno ny gratin afaratra satria tsy afaka tsisy zava-miafina le izy raha ohatra manko hoe anao zava-miafina zany mahakasika ny sehatra ampovoany amin'ny lapankolotsaina dia misy tunnel efa nisy nanao zany zavatra zany andalova andehanan'ny mpanakanto surprise mivoaka eo ambonin'ny scène ampovoany ny tunnel zany amin'io de be be fomba azo anaovana azy satria efa misy anytony le iny ty anina métallique aluminium tony tony zavatra tony no arafitra de lasa tunnel izy de tsy hita mihitsy izy zany le mpanakanto zany tsy hita mihitsy raha tsy efa mipotra eo ampovoany miakatra ny tohatra eo ambony sehatra ka entina natsarana ohatra ny antony resahana zany hoandreo zay mbola manam-panirinany zay manam-panirina ny teanao an'izany sehatra ampovoany zany de tsara foana manao tunnel zany hoe tunnel de avatsy amin'ny coulissin'ny mpilalao fanatanjahantena atsy eo ny akaiky indrindra fa raha tunnel avary amin'ny vodiny ary metsinarana ho any amin'ny bazar de quartier lava kokoa ny tunnel fa ny tunnel fohy indrindra zany zao de avy eo amin'le console technique ny mpitantara le ao anaty fitaratra be de ny tunnel amin'ny 12 mètres maximum 12 na 15 mètres zany lapan'ny kolotsainy zany teneniko zany ohatra ka misy mazimazima ako azo atao daholo ny zavatra tiana atao rehetra fa ohatrany tamin'le parade natao tamin'ny voalohany zao tamin'iny fampisehoana iny efa feno olona tatao amin'ny elany atsinanana fa iny aloha tsy azoko hoe inao zany mahatonga leo tonga de nakao atsinanana izy ny écran angamba l'écran géant angamba na tonga zay tonga de zafitsy satria tonga de feno be ny tatao amin'ny elany atsinanana ka mitovy ihany nefa natsinanana na andrefana ny fanamariana zay hitanay ihany zay vahaolana aminy ny olona mipetraka tamin'ny gradin rehetra sy ny olona mipetraka tamin'ny ilany andrefana de nahita kokoa n'ilay spectacle de cirque fa ny olona avy atao tsinanana mahita kokoa andro momota mandia sy ny resaka hirahira fa afaka mitodika efa natorony zareo mpanakanto le izy hoe mahafinaritra ihany mijery écran géant no sady mitodika fa ny concept ny scène zany tsy maintsy ho repensena moa ny fiteny azy ahafahany manitsy an'le izy sy ny sisa ny alavany zavatra mitranga tsirairay raisinay zay de ho hitanay ny atao eo ho anay mpamorona zany de misy hoe ilay voalavo tokony mipotrapotra kokoa satria izy tena nandeha be tamin'le resaka dokam-barotra ho jerendray zay de averina soratana
fa niseho atsika rehetra manao palais des sports atsika manao eny coliseum so atsika manao fampisehoana ka tsy miverina mihoatra ny indroana intelo lasa mieritreritra foana ny tena rehefa vita izy ay takizay teto natao zao takizay teto ny fanamafisam-peo a ny resaka jiro a de misy antony ara-pijery ny palais des sports zay tsy natao maizina tanteraka satria tamin'ny fampisehoana natao zareo bandy amomota tamin'ny 5 taona lasa tao amin'ny palais des sports de tapenana lamba ny atsimo sy ny avaratra am'le ry ambony ery de ny tapenana lamba ny ambonin'ny tafo vao miditra le zaza de nitomany mandra-panomboka de arehatra ny jiro de rehefa maty ny jiro mandeha le jeu de lumière am'le fampisehoana tomany foana le zaza matahotra le zaza amin'ny maizimaizina ny spectacle de cirque nefa dia misy tena zavatra mampitaitaina ihany aloha de eo zany ny repensena na averina hoeritreretina tsara hoe atao manaona sy manahoana indray satria mariana ao antsika rehetra pakafy fa lavitra ny tanjona amin'ny 7 décembre 3 indray ny fotoana ny labandy amomota sy ny spectacle de cirque mahakasika ny zava-misy eto Antananarivo a dia tsinona zany fa ilay tsikafona mihitatra ny tsikafona raha vao mahazo ranonorana rano madio ilay tsikafona io a de ao anatin'ny indray alina izy mety mavita 20 à 40 mètres carrés ka raha mitombo aingana be io ary io a tsy mitsaha mitombo io efa manala zany zao ny tompona andraikitra amin'ny commune am'izao fotoana atsika ty raha ohatra sina hoe caméra zany de alefa en accéléré maka tsikafona ray zany le sofokisoa anankiroa fotsiny isy maniry eo ambony rano de misy caméra tontolon'ny alina ohatra ny hitany mihitsy satria amin'ny alina ianao amin'ny rivariva anao mandalo eo a de hitanao hoe zavatra kely tantaraiko zany efa nataon'ny olona hitanao le volosy be ohatra fanaovana valiry eny de maniry ohatra le reasa madio ery lafo zao misy an'le izy de alaina ny caméra de apetraka eo zany amin'ny 6 alina fa tsy taony natao amin'ny 6 alina ny apetraka eo le izy de amin'ny 10 maraina alaina le caméra tsy alefa tena na accéléré be a hita maniry ty le bamboa io bamboa le ohatra ny zanajanany marandranitra kely eo ambany eo io mitsiry 20 cm amin'ny alina ray ahoana re zany loin de malide fa commence kasi izy de mitokizay io tsikafona io fa le tsikafona tena mahavariana koatra ny fitsofan'ny rivotra anazy a ka zay le zavatra lazaiko hoe raha vao mitombo ny orana ka rano madio ny eo de zay de malaky be ny fitombon'io io tsikafona io a ary raha io tsy kitihana mihitsy ataontsika hoe mandritra ny ray volana isina orana de ratsara tamin'ny fotoana président Jean Albert tany fotoanan'ny président Didier Ratsiraka ka nanala teo ny vehivavy Arema nanala tsikafona teo ary tamin'izany le nalaza be le hoe nisy olona nahita zavatra hoe voye de namaly ny rehetrarehetra hoe voye tsy voye ka fa inona voay io a ka zay ny ady teo zany tamy manolotra anao inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mare vahiny zay manasa olona alasina hitanatana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux. Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinshan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT.